Lanteo anivon'ny kongresin'ny teteza mitandroany maraina kosa ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana 420 teti-bola izay mbola asiana fantsina mandritra ny taona ho avy izy ity raha ny fantatra rehefa tafapetraka somatsara ny gouvernemanta sy ny parlemanta voafidim-bahoaka. Marco Antoine Tsirakotarson. Parlementaire valopolo amby zato nanaiky ary dimy kosa ny tsy nilaza ny heviny teo anivon'ny kongresin'ny teteza mita nandritra ny fitaom-pandaniana ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana 420. Tsy nisy mifanivana natao tamin'ny volavolan-dalàna izay nirafetin'ny gouvernemanta sy ireo teknisiana teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Raha toa ka tsy nahatratra ny fehitrisany fandaniana ny teti-bola-panjakana 420 ny zoma lasa teo dia tonga maro kosa ireo mpikambana teo anivon'ny kongresin'ny teteza mita androany maraina teny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena teny Tsimbazaza. Araka ny fanazavan'Andriamatoa Lantoniaina Rasola Elsoa ministry ny vola sy ny teti-bola ny farany herinandro lasa teo dia tsy maintsy isy ny fanamboarana ny teti-bola-panjakana 420 satria ny fitondram-panjakana izay hitsangana amin'ny alalan'ny fifidianana no ametraka ny politika ankapobeny fitantanam-panjakana izay tsy maintsy andalo eo anivon'ny parlemanta vaovao. Andrasana izany ny fandaniana ity teti-bola-panjakana ity eny anivon'ny filakevitra ambony teteza mita amin'ity herinandro ity melony amoahana azy ho lalàna manankely rehefa avy ankatoavin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.